Aleloia. Andray fampahirizana avy ato amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 12. Asan'ny apôstôly toko voalohany 12 ary. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 10. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Aleloia. Mariantsika le teny hoe iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Aleloia. Ho avy Jesosy. Anisany fampahirizana ho aho sy ho anao ny mahafantatra fa mbola ho avy Jesosy. Aleloia. Ao amin'ny Jaona toko 4:40, Jesosy no nilaza fa ho avy izy. Nampilazaina ny anjely ihany koa eto, no amafisy ny anjely. Ny anjely tsy mba mahay mandainga zany. No amafisy ny anjely mihitsy fa iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy indray. Aleloia. Ny amin'ny fihevian'i Jesosy ny amin'ny zavatra iseho rehefa ho avy izy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 2:20, inona moa zavatra iseho rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rao any lanitra? Luka toko 2:20, 10. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy heverinareo. Dika teny protestanta amin'ny ora tsy ampoizinareo. Zany hoe zany amin'le fotoana izay mahavarim-bariana ny olona, tsy mivavaka, tsy manolo teny, tsy mitady an'Andriamanitra, tsy mamaky baiboly, tsy miasa ho an'Andriamanitra, amin'izay ora tsy heverinareo, amin'ny ora tsy ampozina, no avy tampoka Jesosy. Virjina 10 andro sy 10 adala, dia tamin'le ora tsy nampozina mihitsy, tamin'ny mamatona alina, zany hoe tamin'ny 12 alina, tonga tampoka mipapakatra. Amin'izay ora tsy ampozin'ny olona ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny rao any lanitra. Mbola milaza ihany izy amin'ny Luka toko 1:20, Luka toko 1:20, zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary mitandremo fandrao ny fonareo vesara ny fahavokisana loatra sy ny fahamamona ary ny fanahiana izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo izany andro izany. Fa ho tahaka ny fandrika izany andro izany amin'izay rehetra monina manerana ny tany manontolo. Ho tahaka ny fandrika. Manahoana moa vorona rehefa tratra ny fandrika? Mandehandeha eny tsy ampozina. Manahoana moa trondro rehefa tratry ny arato? Mandehandeha miriaria anaty rano any izy fa tsy ampozina, misy arato tampoka ao. Dia ohatr'izany ihany koa fihevian'i Jesosy. Mety misy olona maro eny etseny, sasa mety mitangina bisikileta, mitangina moto, anaty tomobile, eny ampanaovana voyage, sasany eny amin'ny roplanina, sasa matoritory eny ambony fandrina. Ho fandrika amin'ny olona zany fotoana zany, hoy ny tenin'Andriamanitra zany ho avy tampoka zany Jesosy, tampoka. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 1:20 ihany,
andininy fa 7 ary amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona eo amin'ny raona amikery sy ny voninahitra lehibe izy. Jesosy zany dia ho avy any amin'ny rahona, tsy ho rahona hitantsika io fa rahona spesialina mihitsy, zany hoe rahona amikery. Ny Amerikanina amin'izao efa manamboatra zavatra hafahafa apotra eny amin'ny rahona eny, fa tsy izay nefa ilay izy, fa rahona spesialina mihitsy, zany hoe tsy nataon'ny tanan'olombelona mihitsy fa Andriamanitra no nanao an'io. Aokatsika tsy ho voafitaka, fa ny Amerikanina efa miketriketrika mihitsy hoe anamboatra Jesosy sandoka eny amin'ny rahona lanitra eny. Tenin'Andriamanitra koa dia milaza fa rehefa ho avy Jesosy, zavatra iseho, rehefa ho avy Jesosy dia aka ireo azy. Aleloia. Anisan'ny azy ve ianao raha lasianabavy? Aza matahotra ianao fa ho tafakatra ianao amin'ny fotoan'andro anankiray. Jaona 4:12 andininy 7. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka aka anareo ho any amiko, ary izay hitoerako no hitoeranareo koa. Aleloia. Zany hoe i Jesosy io zany rehefa ho avy dia aka izay azy rehetra, ny olom-bovonjy, ny olona izay nanaiky azy ho tombo sy mpamonjy ny tenany manokana, ny olona izay nankatony teniny. Raha ty ahy ianareo dia tandremo ny teniko Jesosy, ny olona izay nankatony teniny, ny olona izay nanompo azy, ny olona izay nitaona fanao azy, ny olona izay nanana ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra. Rehefa ho avy Jesosy dia haka ireo izay azy rehetra. Aleloia. Be dia be amin'izany fotoan'izany no tavela, fa ianao kosa mitoera tsara mahatoky. Aleloia. Aleloia. Anisan'ny azy tsiny ianao ka, izay fotoana lavabe fa nanompola ao an'Andriamanitra izay. Zay nanam-pirofo fa tena tian'i Jesosy ianao. Tena tian'i Jesosy amin'ny fonao manontolo ve ianao raha lasianabavy? Aleloia. Tsy maty antoka ianao, ho avy amin'ny fotoana anankiray akanao Jesosy. Aleloia. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny ezahana mihitsy no hafainganina ny fihevian'i Jesosy. Satria raha tsy no hafainganina ny fihevian'i Jesosy dia tsy nisy nofo azo novonjena, hoy ny soratra masina. Apokalipsy 7:1-2. Indro hafainganao, tano mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra. Aleloia. Indro hafainganao. Nisy anabavy anankiray izay nahita fahitana ary tena nampivarahontsana any nanren'ilay fahitana. Ao an-danitra ao nefa tena misemebiseby. Tena efa maika mihitsy aniraka an' Jesosy, midina amin'izay ianao Jesosy kely sisy. Tena efa kely sisy. Hoy ny anjely fa midina amin'izay ianao. Jesosy mbola mamindra fo mandraka ankehitriny. Aleloia. Satria mbola misy olona be dia be mbola tsy voavonjy, ny ankohonanao, ny havanao, mpiray-tam-po aminao, ny zanakao, ny vadinao, mpifanopody-rindrina aminao, ny malagasy ray tandrazana aminao, be dia be mbola tsy voavonjy, ary mbola tokony hivavaka ao an'izy irenitsika. Aleloia. Mbola tokony hitory-tenitsika, mbola tokony hijoro vavolombelontsika. Zany mahatonga an' Jesosy mbola tsy tonga. Dia iny ny mpaniratsira ao amin'ny epistily nosoratan'ny Petera, misy teny izay ambarany apôstôly Petera hoe misy ny mpaniratsira ilaza hoe aiza ny amin'ny teny fikasana, ny amin'ny fiaviana. Nao nefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:7-4. Ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny fiaviana, fa hatr'izay no dininrazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra toy izay nisy hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Io zany dia fandrika io. Aza ho isan'izay miteny ianao hoe efa elany izany nandrenesana hoe ho avy Jesosy mbola tsy tonga ihany.
hatramin'izay nidirana Jesosy mamonjy hoe ho avy Jesosy mbola tsy tonga ihany mandraky tiany androany. Hoy Petera hatramin'izay nodinin-drazana mandra zany efa nisy olona be dehibe efa maty efa mifandimidimy zany dadabe tany efa nitoriany zany fa mbola tsy tonga ihany. Azao isan'ny milahatra fa isan'ny mpaniratsira raha lasena bavy voky ianao hitoetra mahatokony amin'ny teny fikasan'Andriamanitra fa zay ny lazain'Andriamanitra tsy mahay mandainga amin'ny teniny Andriamanitra. Haleloya, tsy mahay mandainga amin'ny teniny Andriamanitra. Inona ary ny tokony ataontsika eto am-pamaranana eo am-piandrasana fiviany Jesosy? Inona ary ny tokony ataontsika? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aokitsika hiambina. Haleloya, miambena. Luka 2:20 andininy fa 7:20 7:20 9:30 azafady. Luka 2:20 andininy fa 9:30. Koa miambena ka mivava mandrakariva mba ho mendrika andositra izany zavatra rehetra iseho izany ianareo ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Miambena mivavaka, ataovy tena fahafinaretana ho anao mitsy mamonjy fotoam-bavaka mare andeha hivavaka aho, tsy hoe filanderana fisehoseholana atao hoe filanasitraka amin'ny olombelona fa tena hamonjy ny fanahiko mitsy aho. Aleloya, tena namboatra ny toe-panahiko aho mba ho voaray, mba ho hita tsy misy tsina aho, mba ho hita tsy misy petipetina amin'ny fihaviany Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tsy zany milaza ny fa Jesosy koa miambena ianareo mivava mandrakariva. Zany hoe na lohan'ny atoro zany na amin'ny atoandro na amin'ny maraina na eny an-dalo mivava mandrakariva. Aleloya, tokony ho ao anatsika mandrakariva mitsy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra na miafina na miary any, tena mandeha amin'ny fahamarina. Zany hoe vonona mandrakariva mitsy na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana ny atongavan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Aleloya. Mbola zany tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny Hebreo 10:5-20 zay andiny soratra masina efa diso haitsika tsy enjery hoe aza mafoy ny fiarahantsika miangona. Aleloya. Io koa zany dia anisan'ny anankiray zay tena tsy azonao avely raha tianao voaray amin'ny fihavian'i Jesosy. Aza mafoy ny fiarahantsika miangona le fotoana ny fivoriana. Satria matetika masy Jesosy tamin'ny andron'ny apôstôly tonga izy ao anatin'ny fivoriana. Indroa mitsy izy iseho. Vory ny mpianatra voalohany apôstôly dia tonga teo koa Jesosy. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza mafoy fiarahantsika miangona. Aleloya. Aza manao tahaka ny Tomasy ene tsy mino mitsy ary tsy prezanty eo mitsy izy zany matoa nazo an'le fofinainy. Aza manao tahaka ny Tomasy, tonga teo Jesosy ny tsy prezanty eo. Sao dia ianao tonga tampoka Jesosy amin'ny fotoana tsy amonjenao fivoriana iny. Ny olona miakatra ianao tavela, tokony ataontsika ary dia zao, aza mafoy ny fiarana miangona. Aleloya. Vavaka ary tsika amin'izao fotoana izao, be dehibe ny tokony ataontsika fa andao fehezitsika amin'izay miambena mandrakariva, mivavaha mandrakariva. Aza manao tsy rambona ny ara-panahinao mitsy, dia nio foana hoe saintsainy foana hoe ho avy Jesosy. Ny mpamina ny sandoka tsy mba mitory hoe ho avy Jesosy zany. Ny azo ny filazantsara ny fananakarena ihany, ny arena ny tany ihany ny voizina sy toriana. Fa tsika Jesosy mamonjy, misaoran'Andriamanitra ianao, mampitandrana anao ny tenin'Andriamanitra. Tano mafy zay anananao ho avy faingana Jesosy. Aleloya. Tsangana ary tsika hivavaka, mivavaha mba ho voatahiry amin'ny fahasoavana ianao mandra-pahatonga ny Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Eto ambavaka amin'ny vadinao, ny ankohonanao, ny fianakavianao, ny zanakao, nizaniza mbola tsy voavonjy dia eto ambavaka efa voavonjy ianao misaoran'Andriamanitra. Tano mafy zay anananao mba tsy ho fotsitra zany ary mivavaha ny hafa ihany koa mba ho voaray ihany koa ny hafa amin'ny fihavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Vavaka.